fitiavana ny fahasavan-tompo. Mahandrasa ho avy ny tompo. Lo hevitra zay nantsika moa zany ry havana amin'ity volanyity indray. Ny filazantsara araka Matio 5:20 ny 5:40 ry havana no akatsika ny hafatry ny tompo raha sitraka ao dia mba hiara-maka zany andininy zany tsika. Ny andininy 5:40 ihany amin'ny Matio 5:20 amin'ny aran'i Jesoa manao hoe: dia hoy Jesoa tamin'ny mpianany, raha misy olona ta-hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny fijaliany ka hanaraka. Aloha mba haverina mafy kely indray mandeha. Fa hoy Jesoa tamin'ny mpianany, raha misy olona ta-hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny fijaliany ka hanaraka. Eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo dia zany no hafatra ho antsika. Eo anoloan'ny fiara ry havana misy fanjaitra maromaro manondro ny marika ao anatin'ny fitaratra kely eo amin'ny table de bord isika. Misy manondro ny lasantsy, misy manondro ny menaka, misy manondro ny hafainganam-pandeha, misy manondro ny hafanan'ny rano. Tsy maintsy ny ara-dalàna tsara ireo. Zay volazaina fa ara-dalàna ny fiara. Raha tsy ampy menaka io, tsy mety. Raha tsy solika io, tsy mety. Dia mitovy amin'izany ry havana ity perikapa eto ity. Manao ahoana ny fitoerany mino ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ety amin'izao tontolo izao tsika miandry ny fiavian'ny tompo, manarady ny tompo. Misy fepetra zany eo, ny fanarahana ny Kristy zany dia tena fizorana amin'izay lalana ny diaviny, dia asehony amin'ireo zavatra telo ireo ny hoe: voalohany mandany tena, faharoa mitondra ny fijaliana, ary farany manaraka azy. Mahandrasa ho avy ny tompo izy no hevitra. Raha ny teny hoe mahandrasa ry havana hoe miandry dia tsy dia mitovy loatra ny dikany eo amin'ny teny hebreo sy teny grika na ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa ny teny hebreo izy dia toa milaza ny miandry dia ny hoe milaza fanantenana, miandry amin'ny fanantenana. Fa any amin'ny testamenta vaovao izy dia miandry amin'ny faharetana. Ilay faharetana ny tsirina kokoa raha avy amin'ny teny hoe miandry ao amin'ny testamenta vaovao. Fa any amin'ny testamenta taloha izy dia ilay fanantenana. Fatany tsy afa-misaraka moa zany indreo, ny miandry amin'ny fanantenana sy miandry amin'ny faharetana. Zavatra maharitra zany, tsy vetivety zany. Matoa atao hoe miandry, zay tia mahandry hoy le fiteny. Mahandrasa. Andriamanitra tsy andry ny hafa, aonao izy fiteny? Andro ihany. Misy hafatra telo zany avana malala meno topantsika eto amin'ny fianarahantsika ny Kristy. Raha tiana ho ara-dalàna tsara ny fiainanao, voalohany dia zao ny hoe, ino moa le voalohany teo? Tsy maintsy mandà ny tenany izy. Mandà tena. Inona moa ry havany ty mandà tena? Tsy maintsy mandà ny tena. Raha misy olona te hiaraka amiko, raha ny tena dika moa dia ny hoe raha misy olona maniry teo aorianako. Zany hoe Jesoa zany eo aloha dia izy ao aoriana. Raha ozy ny dema hoe raha misy olona te hiaraka amiko, zao ny tsy maintsy ataony, mandà ny tenany izy aloha. Zany hoe inona moa no mandà tena? Tsy mihevitra zay zavatra tokony ho an-tena. Raha baka teny hoe mandà ny tena dia ny hoe aoka izy hanapaka tanteraka ny fifandraisany amin'ny tena manokana. Na ny hoe aoka izy hilaza amin'ny tenany fa tsy an-tena intsony izy. Aoka izy hilaza fa tsy an-tena intsony izy. Mandà ny tena zany tsy tompon'ny fiainany intsony izy zany. Fiza ny tompon'ny fiainany? Jesoa ny tompon'ny fiainany. Jesoa ny tompoko sy mpamonjy ahy. Zany hoe tena mandà ny fitiavan-tena, mandà ny sitrapony tena.
zany natao hoe mandahateny eto tsy azo ny tenany an Jesoa ny tenany fitentsika le hoe tena olona manana fandavateny ny olona iny rehefa mazoto manao asan'Andriamanitra mazoto manao asa soa raha i Paoly no milaza ny fandavatena dia lainy amin'ny Filipiana toko 2:4-5 manao hoe izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra fikirina mafy no fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo nofoanany ny tenany zay le fandavatena tsy ny tenany no mahazo voninahitra fa Andriamanitra ny anaovany ny sitrapon'Andriamanitra zany Jesoa rahantsika io Kristy ilay tena nanadiny ny tenany ny amin'Andriamanitra no ny amintsika nofoanany ny tenany Jesoa nanadiny ny tenany fa tena sitrapon'Andriamanitra nitanterahany zay rehefa nanto hoe mandanteny eto mandantena tsy mihevitra zay sitrapony teny fa ny sitrapon'Andriamanitra rery ihany tena mandany sitrapony tena manontolo fa manao ny sitrapony Kristy tsy ny sitrapony tena no manjaka fa ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany raha te hiara-dia amin'ny Kristy ianao manana fandavatena ampandefero ny sitrapony tena zany no mampianatry ny tompo atsika tsy izay tiatsika tsy izay mahasoantsika tsy izay ahatatsika tompontsoa tsy izay no mibaiko amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fanarahana ny tompo tandremo zany noho izany tandremo ny fandavatena feny fitaka feny fiatsaram-belatsihy toy ny olona zay mody manao asan'Andriamanitra mody mivavaka nanjo fanaromany fotsiny ihany ny raha tsy ataony zany toy ny olona manao asan'Andriamanitra nefa mitady tompo tsy manokana ho an'ny tena ny fotsiny ihany tsarovy ny tenin'ny tompo inona ny soa azonao raha azonao azo atolo zao nefa very ny ainao fataro ariavana malala ny sitrapon'Andriamanitra marina fahazavariana amin'ny sitrapon'ny tena zany no mandahatena mandatanteraka ny sitrapon'ny tena fa ny sitrapon'Andriamanitra zay no tanterahana ny faharoa ry havana dia ny hoe mitondra n'inona izy teo mitondra ny hazo fijaliana mitondra ny hazo fijaliana ny teny hoe mitondra ny hazo fijaliana ty ravana malala dia azo adika koa hoe manongotra aratozy ny teny grika avy amin'ny teny hoe arashe manongotra zany hoe fihetsika enjana mitaky hery fanapa-kevitra mitondra anao any amin'izay zavatra zay tsaratsara kokoa manongotra na mitondra osika zany hoe manongotra na manala tanteraka ny sitrapony tena mba anarahana any Kristy ongotana ankeriny misy tahaka andreny manongotra nify reny tsy tambatambazana tonga dia ongotana ngo dia asiana anesthésie kely aloha fa tsy tonga dia angotana fa tsisy hoe anao aloha angotana ny tampany dia amin'ny herinandro angotana ny tampany manongotra tena manala tanteraka ny sitrapony tena mba hanaraka any Kristy misitaka tanteraka miala amin'ny fiainana taloha sy ny fitiavatena fa mitondra ny hazo fijaliana eo amin'ny andininy faharaiky amby roapolo ry havana sy ny faharoa amby roapolo eo a dia ambaran'i Jesoa ny hoe Jesoa dia tsy maintsy hijaly Jesoa dia tsy maintsy ho faty fa Petera tsy nanaiky azy zany hoanao ozy Petera ny faharoa amby roapolo ary Petera nanona azy ny tanila kely ny teny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko ahoana ny valy tenin'ny Jesoa masika be makanesa fa te voaka ianao satana ozy izy fa hatafitohinana amika ianao
satria misaina zay tsy misaina zay Andriamanitra fa zay an'ny olona. Tena lalana nitondran'ny tompo hoe tsy maintsy hitondra azo fijaliana izy, fa pateratsy nanaiky an'izany, sanatria aminao zany tompoko, ao voaka na ry Satana, hoy ny valitenin'i Jesoa. Zany hoe Jesoa eto zany dia nanararaotra na mpianatra, fa tsy izy ihany akory, tsy Jesoa ihany akory nitondra azo fijaliana, fa izay rehetra maniry araka aminy na iza na iza. Ny olona mandosy pahoriana zany tsy mpanaraka ny tompo zany. Nanararaotra na mpianatra Jesoa eto, zay miaraka aminy tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Mampatsiahy ny azo fijaliana tamin'ny an'ny Romanina zany a. Ny azo fijaliana moa ilay fitaovana famonoana olona na lakroa osika. Maritry ny tsy hoe famonoana fotsiny ihany zany, fa tena maritry ny fahafahambaraka zany, maritry ny fanamelohany zany. Dia ilay olona no tsaraina hita fa fahavalo izy ihany mitondra ny azo fijaliany makany amin'ny toerana zay amonoana azy. Zany natao amin'i Jesoa izy nasina amilanja azy, zany no fanao zany. Ianao zany rehefa voaheloka dia ianao ihany mitondra ny hazo, atao inona? Amatsiana anao. Zay le mitondra eto, mitondra arabaky teny zany io mitondra ny azo fijaliana. Ary Jesoa dia nanao an'izany, mitondra an'izany izy, na dia tsy mpanota azy. Mivesatra fahoriana noho ny fanarahana an'i Kristy. Raha ny heviny ara-panary avana. Tsy vitan'ny olona tsy manana fandavan-teny zany. Tsy maintsy manana fandavan-teny ianao aloha zay vao afaka mitondra n'inona? Ny azo fijaliana. Fa raha zany no izy dia andositra ianao. Ianao ihany ve nitondra ny azo amonoana anao? Fa zany nataon'i Jesoa. Dia rehefa jerentsika ilay toy ny tantara teny hoe hanaraka izy. Zany hoe hazo fijaliana entina mandeha. Zany hoe manambara asa mitohy, asa maharitra ity azo fijaliana ity. Tsy mety zany hoe lanjaiko kely aloha dia apetraka etsy amin'ny vavahadesy dia andeha tongotra aloha. Entinao iny mandra-pahatongan'ny fitoerana amononanao. Tsy mandosy pahoriana, asa mitohy sy maharitra, mitondra isan'andro. Zay le ambaran'ny Romanina tao hoe zao ange tsy azonao ampitaina ny fahoriana entinao ankehitriny. Ny andinin'ny 9 Romanina teny hoe fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny zao dia tsy tokony hoarina ny voninahitra aseho amintsika. Zany hoe iny fahoriana entinao iny dia tena mandalo vetivety iny, tsy azonao ampitaina amin'ilay fifaliana mandrakizay iny. Ary zany no mahatonga antsika ionina miandry ny fiavian'ny tompo. Entinao iny no ny amin'ny Kristy, mitohy sy maharitra, mandra-piavin'ny tompo, mandra-pahafatinao, mitondra n'izany ianao. Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy moramora koa rehefa malalo zany mitondra azo fijaliana zany. Any olona tsirairay avy dia samy manana ny azo fijaliana io. Samy manana ny azy. Raha misy tsy manana dia angataon'ny tompo mba omeo azo fijaliana fa tsy normal aty. Mba omeo afatsy. Fa raha mpanary dia ny tompo zany ny teniny eo mangata dia mba atao vomaivamaivana tompo fa atao mavesatra loatra ny azo fijaliana. Rehefa manana dia misaora ny tompo, ty zany tompo, ty zany ny marika fa tena mpianatra ao mpanomponao dia mifalia. Hoe tsaratsara kokoa izy ny ten'Andriamanitra mitondra fahoriana amin'inona? Amin'ny fanaova-tsoa. Samy manana ny fijaliana io, entinao io, aza mena ny hafa io, aza helika amin'ny hafa ny fijalianao fa ianao sy ny tompo fisedrana amin'ny finoanao zany. Vonona amin'izany tsika. Satria ny tompo dia efa nampiomana antsika manao hoe nazovo no mitady hamonjy ny ainy dia avery azy. Ary nazovo no avery ainy dia azo izany. Mitondra ny azo fijaliana io mpiandrasana ny tompo. Fa ny farany havana dia ny hoe aoka izy, aninona ozy izy? Hanaraka ilay azo fijaliana entina maka izy io.
manaraka an Jesoa fa tsy entinao amin'izay entinao anaovanao azy. Ny dikany hoe manaraka eto dia ny hoe tsy mandeha amin'izay sitraponao, tsy izay mahadevolana ny sainao no alehanao, fa mandeha eo aoriny ary izay alehan'ny eo aloha eo alehanao, izay diaviny eo aloha ny itsahanao. Manaraka. Ny teny grika dia teny hoe 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗢𝗡𝗟 avy amin'ny teny hoe akôlita. Akôlita zany dia olona any amin'ny mpservilamesa moa zany no any amin'ny katolika, fa tsy ilay akôlita anareo akory araka ilay mahazatra. Olona manaraka, eny mpiaradia eny izy, manaraka anao eny foana izy. Zay mihitsy akôlita mihitsy ny filaza azy eto. Zany ny olona manaraka ny tompo, manaraka eny izay alehany eny. Tahaka ilay mpiservilamesa dia eny izy, tiany labozia, tiany anina, ty zao miserviry eo izy, manampy eo. Zany hoe fihetsika mitohy tsy indray mandeha, fiainana tsy tapaka. Zay no ambarany teny hoe manaraka eto, manaraka ny tompo. Mila mijery, mila mibanjina ny Kristy izay eo alohanao, ho very ianao raha ilay mpitaridalina anao indray iny tsy arahanao. Zay mantsy izy, Kristy no mpitaridalana, tsy misy olona makany amin'ireo izy, afa-tsy amin'inona, amin'ny alalako. Mijery an' Jesoa ianao, zay alehan'i Jesoa zany no alehanao. Jesoa no mpitaridalana, isika dia mpanaradia azy, sady milanja le azo ihany. Mafy tiry tompotra, ndao izy ny tompo, ndao miara-mitondra aminao ny tompo izy, amin'ny hazo fijaliana izy, manaraka anao izy, mpanaradia azy anao. Jesoa no jereo. Raha tena mpanaradia ny tompo anao, Jesoa no jerenao, tsy olombelona no jerenao, fa Jesoa no jerenao. Tsy ny kilemany hafa no hitanao ny jerevanao, fa Jesoa no jerenao. Tsy merikerika etsy sy eroa ianao, fa Jesoa no jerenao. Zay mahatonga antsika hoe raha vao miditra ilay ambaravarana dia ny hazo fijaliana jerevana. Io tsy mafy noho izay nahazo an' Jesoa no nahazo antsika. Tonga dia mandefitra ny amponao, friarianao. Vao mijery an' Jesoa ianao dia mandefitra ny amponao. Tsy mahazo mijery olona, fa mijery an' Jesoa Kristy, tompony fonoantsika. Zany ny hoe manaraka eto. Jesoa nataovy eo aloha, fa tsy Jesoa no ho taritinao amin'izay tianao aleha akory, fa Jesoa no miaraka aminao. Dia ho todany amin'ny fiainana mandrakizay ianao, miandry ny fiavian'ny tompo. Tsy maintsy manaraka ny tompo tsikaravana malala, mitondra ny ary fijaliana, mampaela tsikaravana malala ary. Zany ny tenin'ny tompo androany, raha te araka amin'i Jesoa ianao, mandatena, mitondra ny ary fijaliana ary manaraka azy. Ho azy ny voninahitra no fiadanany. Amen.